Miarabantsika ary manonona ny fiadanan'ny tompo anapaka tanteraka nanatin'ny fonao indray amin'ity androandroany ity. Mbola ao anatin'ny 7e jour ny fifadia-kanina isika zao izay tato anatin'ny fiomanana groupe membre fiomanana ho any An-danitra dia misy fifadia-kanina izay nirahana 10 jours fa efa ao anatin'ny 7e jour ny fifadia-kanina zao itsika. Dia ny tenako no hitondra indray ny hafatra ny tenin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity ao anatin'izany fifadia-kanina izany. Mazana moa rehefa hoe fifadia-kanina dia tsongaina ny verset rehetrarehetra misy makasika ny hoe fifadia-kanina. Fa androany dia tena hoe navelako mihitsy ny fanahy masina hiasa, navelako mihitsy ny tompo. Nresahako sy nanontaniako mihitsy hoe inona ny teny tianao ambara sy hoentina ao anatin'izany zoron'ny fifadia-kanina izany. Satria fifadia-kanina ny resaka, sao dia tokony hiopana na amin'ny resaka fifadia-kanina ry tompo na verset momba ny fifadia-kanina. Kanefa anao ny teny anao mametraka ny teny hoeto amin'izay rehetra hoentinao indray. Amen. Andaorintsika hivavaka alohan'ny hamakiantsika ny soratra masina. Tompo misaotra anao fa mbola nomenao indray an'izao fotoana izao. Misaotra noho ny teninao, misaotra noho ny hafatrao. Sokafiny aminay rehetrarehetra fanahy masina momba anay ary sokafanay ihany koa ny fonay mba ahafahanao miasa aty anatinay. Mety tsy hitovy ny hafatra rehetra izay horenesinay amin'izay mandre an'izao hafatra izao fa ny nonay zato isan'zato dia ianao fanahy masina no miasa ao anatin'ny fony tsirairay avy izay rehetra mandre ka mametraka ny teny sy ny hafatra izay tianao sy resahanao ho amin'ny tsirairay avy. Raiso ary ny toeranao, mesaraka ny fombanao fanahy masina. Menanao ny sehatra tompo. Mpanompo tsy mahasoa ihany fa ianao ny hanositra ny lelako toy ny vavany efa mahay. Ianao ny ampiteny ao anatin'izany afatry ny teninao izany. Menanao ny sehatra. Misaotra Jesosy Amen. Amen. Ny hafatra ao anatin'izao teny famizarana zao dia fitiavana manery. Fitiavana manery, izay ny titra zany. Andehantsika hijery ny tenany anatin'ny Koritianina voalohany toko 7. Koritianina voalohany toko 7 andininy 4 andininy 4:20 ka hatrany amin'ny andininy 7:20 farany somary lavalava kely ny teny. Ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa nefa iray ihany no mahazo loka. Mihazakazaha toy izany mba hahazoanareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho lo ihany fa isika kosa ny tsy mety ho lo. Raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa ary mamelo totohondry aho nefa tsy toy ny mamelo rivotra. Fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Asiako mafy ny tenako mba ho mangana. Resaka exemple na mpiazakazaka anankiray no teny nambara teo anatin'io 24 eo manomboka eo 24 io hoe
Tsy fantatrareo va ozy izy fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazana dia samy mihazakazaka avokoa nefa iray ihany mahazo ny loka mba mihazaka za toy izany koa ianareo mihazaka za toy izany koa ianareo teny ho an'ny fiangonana izy io ho an'ny fiangonana Korinto izao sy anao zany moa zany le fiangonana anambarana ny teny eto io mba mihazaka za toy izany koa ianareo ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety lo ihany fa isika kosa ny tsy mety lo dia hoy ny teny soratra masina izay hoe aza miary harena ho anareo zay misy kalalao sy arafesenina fa miary harena ho anareo zay maharitra mandrakizay zany dia tonga dia fantatritsika ny mesazy ao anatin'izany teny zany hoe tsy miary harena ho an'ilay zavatra mora loha sy ny fananana mora loha eto an-tany fa ho any amin'ilay mandrakizay araka n'ilay fomba le fitondran'ny mpino sasany aminazy amin'ilay hoe manaova soa fa rakitra ho anao any an-danitra ireny rakitra havitanan'ilay tranonao any an-danitra ireny ao anatin'izay rehetra izay dia ao amin'iny teny iny aloha dia misy fanitsiana kely eto amin'ny lafin'izay zavatra izay le hoe rehefa manao soa ianao dia mandrotsaka ny rakotra anao any an-danitra ka havitanan'ilay anjara tranonao any an-danitra fa Jesosy Kristy rehefa niteny sy niala teo am-pianany dia ozy izy andeha ozy izy andeha amboatra fitoerana ho anareo ary any amin'izay misy no misy anareo donc zany i Jesosy Kristy mihitsy no efa nilaza sy efa niteny andeha hanamboatra fitoerana ho anareo mbola misy ezaka vaty amintsika sy ianao ve no ahafahantsika manamboatra n'ilay anjara tranontsika any amin'izay itoeran'i Kristy no mitoerantsika ny teny soratra masina nanambaran'izany ary izany no teny Jesosy Kristy tamin'ireo mpianany hatreo iny fa hiditra ao anatin'ity fihazakazahana ity tsika ny atleta zany no exemple sy ny zavatra anambara teto ny mpiazakazaka fa ny endry zareo satroboninahitra mety lohaniny izay moa no tena tanjona ao anatin'io fifaninanana io azahoanan'ilay loka na satroboninahitra na resaka loka zay azo ao anatin'izany fa ny atleta fa izy koa ny tena hoe ianareo koa izy dia mba mihazaka za tahaka an'izany inona moa ny ataon'ny atleta zany rehefa hiomana tsy azo azy foana ny zavatra anankiray satroboninahitra zany zany loka zany fa misy préparation be da be nataony tao reny atleta reny dia misy efa olona discipliné na amina resaka sakafo na amina resaka fotoana ny amin'ny sport zay ataony ny zavatra maro samihafa ataon'izy ireny efa discipliné daholo zavatra rehetrarehetra efa voapetrapetraka daholo zavatra rehetrarehetra zay ho tonga ny anatin'izany fahazahoana ny satroboninahitra zany dia noharina tahaka an'izay koa ianareo koa izy mba mihazaka za tahaka an'izany inona moa ilay tiana tongavana ao anatin'izany hoe le fiainana makatahaka an'le fiainan'le atleta zany olona discipliné ny zanak'Andriamanitra koa zany dia tokony olona discipliné fa tsy mandefa hoany ny fiarahana amin'ny tompo tsy mandefa hoany ny fiarahana amin'ny Jesosy sy ny fiaina mpanahy fa misy olona mila discipliné tsara ianao ozy ny teny soratra masin'izay hoe afaka minana afaka manao zavatra rehetra minana zavatra rehetra kanefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa ao anatin'izany rehetra zany misy resaka amina resaka sakafo io na amina resaka fotoana io indray masitsika zanak'Andriamanitra fa manao tsinotsinona fotoana zay ananana somenana azy ny kibo no andriamaniny ozy ny tena soratra masin'izay na amin'io sakafo hohanina io ary na amin'io sakafo zay hohanina io ary minana manao voky hatrany amin'ny tenda kely fa ny zanak'Andriamanitra mila discipliné tsara
ny fiarahana amin'ny tompo. Ny relationao mivavaka amin'ny tompo. Makatahaka sy référence amin'ilay antileta zany tsika, hoe niarahany antileta ary te hazo satroboninahitra izy, discipliné tsara izy amin'ny fiainana, dia tahaka an'izany koa ianareo fiangonana. Fa tsy mandefa ho an'ny ilay fiarahana amin'ny tompo. Manahoana ny fotoam-bavakanao? Manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Manahoana ny fikajianao ny fotoananao sy ny oranao ary fametrahanao lanja sy ny fotoana atokanao hiaonanao amin'ilay rainao ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Itontsika amin'ny teny, asiako mafy ny tenako ho mangana ka handevoziko fandrao. Asiako mafy ny tenako ho mangana. Matetika io teny io dia misy mitondra ihany koa anatina fifadia-kanina. Asiako mafy ny tenako. Inona le tiana hitondravana an'ilay izy anatin'ilay hoe asiako mafy ny tenako? Satria zany mila manao fifadia-kanina, mila mpijalijaliako ny tenako. Misy mantsy ny mpino sasany ary misy ihany koa fampianarana ohatran'izany hoe le endrika fifadia-kanina dia tena hoe fampijaliana nofo, fampijaliana tena, tena hoe ataonao mampijaly ororonao, mampijaly tanteraka ny tena, ampijaliana tanteraka n'ilay tena, le tenanao zany ao anatin'ilay izy. Indraindray ny olona mandray ny tenin'Andriamanitra pikena, ohatran'ny hoe tsongaina le tenin'Andriamanitra, hoe asiako mafy ny tenako, dia mampijaly tena ao anatin'ny fifadia-kanina. Ry havana malala atao amin'ny tompo, ahitsitsika ny resaka fa ny fifadia-kanina ry havako dia tsy fampijaliana tena. Ny fifadia-kanina sy ny fitombonao amin'i Jesosy dia tsy hoe mampijalijaly tena ao anatin'ny fifadia-kanina ianao mba hitombo, na hoe mampijalijaly tena ao anatin'ny fifadia-kanina ianao mba azahoanao valim-bavaka. Ny fifadia-kanina zany tsy hoe hifady hanina akony pour être béni, na hoe satria za te hitombo dia ampijaliako ny tenako. Fa ny fifadia-kanina dia parce que, anao fifadia-kanina parce que, satria, anao fifadia-kanina satria. Ka ao anatin'izao fifadia-kanina izao mihitsy tsika. Betsaka ny olona mpino manao rituel ny fiarahana amin'ny tompo. Fiarahana amin'ilay fiainana ao anatin'ilay fivavahana mihitsy. Efa be da be mantsy ny karazana formule. Be da be ny karazana formule. Maninona mahatonga ny olona sasany manao valim-bavaka, manao fifadia-kanina satria izy te hahazo valim-bavaka. Ny fifadia-kanina ry havako malala dia tsy menaka anosika anao ho amina valim-bavaka. Tsy essence na gasoil ny fifadia-kanina mba hanery an'Andriamanitra, hampalama an'Andriamanitra, hanome anao ilay valim-bavaka izay nangatahanao. Karazana ohatrany hoe fikafika evangelika ny anaran'izany zavatra izany ary formule azahoanao valim-bavaka, ilay fifadia-kanina. Be da be tsika ny tena mivily amina zavatra be da be. Rehefa mivily ny zavatra inoana, rehefa mivily koa ny fampianarana renesina dia mivily ny zavatra rehetrarehetra. Lasa ohatrany hoe ataoko ity mba hotahina, ataoko ity mba hahazoako an'ilay valim-bavaka, ataoko ity mba hahazoako an'ilay ohatran'izao. Lasa ohatrany hoe manao an'ilay izy ianao tsy nohon'ny an'ny tompo tsony, fa nohon'ny besoin personnel anao, tombotsoa anao. Tsika nge indraindray
fetsifetsy evangelika mitondra-bavaka ho an'ny hafitsika fa hoana le fitenenana rehefa mitondra-bavaka ho an'ny hafa ianao dia Andriamanitra mikarakara manokana ny famianao, mikarakara ho an'ny tenanao izy fa mitondra-bavaka ho an'ny hafa. Fa ianao angena mitondra-bavaka ho an'ny hafa ianao ka tsy mitondra-bavaka ho an'ny famianao Andriamanitra mikarakara anao, mikarakara ny famianao. Zay le fetsifetsy evangelika sy formule rehefa nitondrana hatr'izay satria mivilana le zavatra nyrenesina, mivilana le fandraisana n'le filazantsara, mivilana ny fandraisana n'le tenin'Andriamanitra. Tahaka ny teto ambany ity zao dia hoe asiako mafy ny tenako satria maninona mipika verset ny olona, mitsonga verset ny olona fa tsy mamaky an'le tena contexte lay tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ity Koritiana voalohany toko fasivy ity zao dia ny antony nanambarany Paoly apôstôly an'io teny io hoe fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka ndevoziko fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany azy dia ho lavina kosa ny tenako. Ndrao izy raha mitory filazantsara amin'ny hafa, tsisy iaino ny filazantsara hotoriany, tsisy andray le filazantsara hotoriany. Zay le tena tianambary ao anatin'izy io, fa tsy hoe asiako mafy ny tenako ka hijalijaly be eto tany manao rituel na zavatra be da be anao enjehako daholo ny fifadia-kanina, mila manao an'izao ony, mila manao an'izao ony satria kristianina mila manao an'izao ony, mila mifoha maraina mandoalika mivavaka adiny 2, mila mifoha amin'ny 12 alina, mila mifoha amin'ny 2 maraina, mila mifoha amin'ny 3 maraina, mila manao zavatra be da be ohatran'izany, mila mamonondro fotoam-bavaka, mila zavatra be da be. Zay le mandeha rituel afanampody izy toerana, mila misy zavatra manosika nanatinao any pour être le amin'le tenanao. Tsy hoe hanao an'izay zavatra be da be zany mba hahazoako ny lanitra, fa tadio fa rehefa nivonjena tao amin'i Jesosy Kristy ianao ka nandray le famonjena tamin'i Jesosy Kristy dia efa nandray ny famonjena sy ny famelan-keloka ianao, ary nateraka tao anatinao le teny, zay le hoe nateraka ny nofo sy ny fanahy, nateraka ny rano sy ny fanahy, le rano ilay tenin'Andriamanitra teraka tao am-ponao, natonga anao nanam-pinoana ka nanosika n'le finoana tao anatinao hino an'i Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjen'i Kristy ka natonga anao nandray azy ny fona ny bebaka, nandray ny famelan-keloka. Tsy misy hoe ataovy, tsy misy resaka hoe formule mba azahoanao an'izany zavatra zany, fa finoana ozy izy, tsy misy raisy je marina ozy izy, fa no amarinina maimaim-poana tamin'ny finoana ianareo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny rany. Fa eto ao anatin'izao fifadia-kanina zao tsika raha hijeran'ny Koritiana voalohany toko fasivy io dia hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly rehefa jerentsika io contexte io miakatra kely tsika ny any amin'ny 14 hoe inona ny tena tianambara ao anatin'le teny hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana, fa tsy resaka fampijalijaliana tena io, fa misy ny olona mitondra izany fampianarana izany hoe mampijaly tena ny fifadia-kanina dia fampijaliana tena mba hitombo ny ara-pananao, mba hahazo ny lanitra ianao. Sady diso ihany koa le fampianarana hoe rehefa mijalijaly ny tenanao dia zany ianao no tena fahafantarana fa tena zanak'Andriamanitra ianao, zany diso zany. Sy le hoe rehefa tena tahina ny fiainanao dia zany ianao ny amin'ny Kristy sy ahazona daholo ny zavatra rehetrarehetra, zany diso zany. Rehefa mivilana anaty prospérité ny olona anankiray dia mivilana koa ny hitondrany ny filazantsara. Lasaka mitodika amin'ny tena daholo ny filazantsara rehetrarehetra fa tsy mitodika intsony amin'ny asa-pamonjen'i Kristy na mitodika ny Kristy. Hoy ny tena anaty Koritiana voalohany toko fasivy andiny 14 hoe toy izany koa no nandidian'ny Tompo fa izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Dia eo amin'ny andininy 15 hoe
I Paoly apôstôly amin'ny titre n'io teny io mantsy dia hoe ny nandeferan'ny Paoly tsy ho velomin'ny fiangonana tao Korinto. Tsy ho velomin'ny fiangonana tao Korinto. Ny antony zany zavatra rehetra zany dia izao. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny tenin'ny soratra masina izay voasoratra ao anaty baiboly hoe fa ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia aoka ho adidiko ihany. Ny fiainana mpanompon'Andriamanitra anankiray dia Andriamanitra no miahy ny fiainany. Andriamanitra no mamatsy azy ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Tsy formule fiainam-piangonana no hoe forsena ny mpino amatsy ho an'ny pasteur. Na anaovana publication resaka arabola ao anatin'ny fiangonana mba ho amatsiana ho an'ny pasteur. Zay ny anisan'ny zavatra anankiray nanaovan'ny Paoly hoe ho asiako mafy ny tenako mba ho mangana fa ngao raha nitory tamin'ny sasany azy dia ho lavina kosa ny tenako ao anatin'izany rehetra zany. Tsy nanisy mihitsy izy, tsy navela mihitsy ny fiangonana no amelona anazy, tsy navelan'ny Paoly apôstôly ny fiangonana no amelona anazy. So maharatsy imazy ho an'ilay eo anatrehan'ny fiangonana ilay izy. So dia maharatsy imazy eo anatrehan'ilay malemy ilay izy. Ao anatin'io teny io mantsy misy hoe raha tao amin'ny malemy azy izy dia tonga malemy, raha tao amin'ny jiosy dia tonga jiosy. So ilay olona izay mila toriana ny filazantsara, tsy handray an'ilay filazantsara raha mahita ny fiainan'ny Paoly apôstôly, ilay fiangonana ihany no mamatsy azy. Fa angamotsy ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe zanako sy ny ankohonako, ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Fa ny filazantsara hozy izy eo andin'ny 7:4 izay mivadikitsika teo. Toy izany koa no nanidian'ny tompo fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Azo fivelomana amin'ny filazantsara. Iza ilay filazantsara Jesosy Kristy. Iza no maniraka ny Paoly apôstôly. Ny Jesosy Kristy naniraka anazy hitory ny filazantsara. Donc ny raina ny an-danitra no miahy ny fiainany mpanompon'Andriamanitra io. Tsy navela ny fiangonana mba amatsy azy. Fa so maharatsy imazy anazy amin'ilay jetlisa izay mbola hitoriana ilay tenin'Andriamanitra. Ny jiosy izay mbola tsy tonga kristianina. Raha tao amin'ny jiosy dia tonga jiosy. Tamin'ny malema tonga malemy. Hoy Paoly apôstôly mbola anatin'ny korintianina voalohany toko 7 ihany. Zay ilay rehefa mijery tenin'Andriamanitra dia vakio ny contexte rehetra faiza manao pic verset. Tsy hoe anao fifadia-kanina dia ampijaliako ny tenako mba hazoaka n'ity zavatra ity sy ity. Fa iverintsika ny anatin'ny titran'izao. Ny teny izao hoe fitiavana manery. Ahoana moa ny tenin'ny Paoly apôstôly sy ny ekipany? Fa fitiavan'ny Kristy manery anay. Fa fitiavan'ny Kristy manery anay satria maty ny anankiray mba hamonjy an'izy rehetra ary maty tahaka an'izany koa izy rehetra. Korintianina 2:5 misy an'izany teny izany. Fa fitiavan'ny Kristy manery anay. Satria izao ny hevitray maty ny anankiray mba hamonjy an'izy rehetra ary maty koa izy rehetra. Rehefa velona tao anatinao fa maty hamonjy anao Kristy. Fitiavana izany. Izany ilay fitiavan'Andriamanitra. Nanomezana an'i Jesosy Kristy ilay zanany latokana amitany sorom-panavotana ho anao izay andevo tao anatin'ny fanandevozana sy ny ota sy ny fahotana ary tao anatin'ny aizina nanafaka anao anao fahazavana. Ianao izay tany amin'ilay ianao izay tsy mendrika, ianao izay tsy marina, ianao izay mpanota, ianao izay tsinitsinina, ianao izay tokony ho faty teo pototry ny hazo fijaliana fa namonjana fo. Ianao izay tsisy antony tokony havelomanao. Andevo ny ota. Fa nomena zana latokana mba tsy very izay rehetra minazy fa ny fiainana mandrakizay. Izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny Jesosy Kristy nanao an'ilay sorom-panavotana ho aso anao. Inona manery ao anatin'ny fonao? Voarainao ve ilay fitiavan'i Kristy? Voarainao ve ilay fitiavana? Voarainao ve ilay famonjena? Raha anao fifadia-kanina akony, tsy satria pour être béni, fa parce que satria tiako Kristy, satria tiako Jesosy, dia anao fifadia-kanina akony, tsy ilako zavatra, tsy resaka valim-bavaka, fa hitokana fotsiny hitombo amin'ny firesahana amin'i Jesosy.
ao anatin'ny fifadikanana. Satria tiako Kristy fa izy ny tia taloha. Zay zany le endrika. Mazana mantsy ny vilana foana, mazana mantsy be da be ny zavatra rehefa resaka fifadikanana dia toa ohatry ny hoe zao ny formule dia tia ny formule dia mandeha rituel amin'izay le piny be da be ao anatin'le izy satria mivilana le zavatra ampianarina dia mivilana koa ny zavatra rahana rehetrarehetra. Fa fitiavan'i Kristy manery anay. Fitiavan'i Kristy inona manery anao anatin'ny fonao raha no fifadikanana ianao. Raha miditra ao anatin'ny fifadikanana ianao, fitiavan'i Kristy manery anao, apetrako ny tompo atapoko, misy ravaviko mila hoentiko ambavaka ao anatin'ity fifadikanana ity. Raha ao anaty fifadikanana ianao misy zavatra apetraky ny fanahy masina ao anatin'ny fonao, iny hoentina ambavaka. Fa aiza manao zavatra mba ahazahoana valim-bavaka. Aiza mahaiza hoentina amin'ny formule ny fiarahana amin'i Jesosy, fa lasa rituel, reraka ianao farany. Reraka ianao farany rehefa iny hoentina zavatra ohatran'izany. Voninahitra n'Andriamanitra rery any, inona manery ao anatin'ny fonao raha anao an'izay fifadikanana izay ianao, tena fitiavan'i Kristy marina ve? Raha eo, misaotra noho ny teninao voninahitra no rery any ianao no namarina ny tenany anatin'ny fonay, tsirairay avy ary ianao no miresaka sy mametraka an'izay rehetra tianao indray resahana aminay ao anatin'izany teninao izany. Misaotra Tompo. Amen.